Tsara fanadinana baccalauréat, vokatra sadasady univoque. Lalaonosy, tombony ho antsika ny fanatontosana azy eto. Vatomandry, tsy mbola nisy fanentanana na fampahafantarana ny fisian'ny fifidianana amin'ny 9 novambra. Alatsinainy iraky amby 20 aogositra 2024 manatitra ny arabatongo klasy tongovavy tonga soindrainao tao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no anasaokanao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao manodidina ny fifidianana no isantarana ny fiarana amin'ity alina ity. Miantso famondronan-kery sy fampandeferana ny ampom-pomba ho tombotsoa ambony firenena Irarinaivo Randrianatoandro nandritra ny fananganana ny KMMR Toamasina izay fomba hampandanina ny filoha Marc Ravalomanana amin'ny fifidianana ho avy ihany no tokony masony rehetra izao satria mbola potika lavitra mihoatra an'izao i Madagasikara raha mbola izao fitondrana izao no hitondra ny Madagasikara indray. Asin'Andriamalala, Manor'Andriamalala no mitatitra ny vaovao. Upotika lavitra mihoatra an'izao i Madagasikara raha sanatrika ho tafaverina eo amin'ny fitondrana indray i Andry Rajoelina aorian'ny fifidianana ho avy io hoy ny mpanao politika Irarinaivo Randrianatoandro. Noho izay antony izay no tokony isian'ny famondronan-kery ho an'ny rehetra ka antony tsy maintsy nananganana ny KMMR 2023 izay natomboka tao Toamasina zoma lasa teo. Ny zavatra mety nampifanolana satria nandritran'izay fotoana izay maro ny zavatra mampifanolana noho ny antony politika noho ny antony tsy tany saitra mety personnel koa ary matotsika tonga eto dia aprimo anaty valizy ihany aprimo any anjombany ambanitsy ihany izay mety ampifanolana antsika fa aloha hiatrika ny fifidiana aloha hikamba antsika menakavy hiatrika an'izany hoe ampandany Ravalomanana zany satria raha izao mitohy dia tena lahany tsy hitako tsony hoe lasa any anaty tsy sofotra tsony fa tena lavaka faran'izay lavitra misy ity Madagasikara tia raha ny fitondrana sy ny fomba fitondrana amin'izao fotoana izao nodinihana tsy sanatria kory mamely olona na mamely tokon'olona na mamely politika raha teny zany fa iaraha-mahita ny fahantrana ny fangalarana ny harem-pirenena sy ny tsy fitantanana sy fahaizana mitantana fa atsokosoko tsikototoa zany no hita ka raha tsy lany eo président Ravalomanana izay efa hitantsika fa navita zavatra be ary satria misy manko navita zavatra be natahorana ny hafa dia izay no natonga andreny konokonina nataony zareo ampandavo azy tamin'ny 2009 reny. Tsy anjarany antoko-tia mairery intsony fa anjara andraikitra malagasy tsy ankanavaka mihitsy ny mandray an-tanana no aviny ho etrany ny fanazavana. Anjarantsika adidintsika no mamverina azy na dia hoe eo amin'ny ampopontsika tsara avy fa indrindra eo amin'ny fitiavana tanindrazana ka dia miantso ny fahendrena amintsika menakavy amin'izany zavatra zany misy ny tiako Madagasikara ahotsika fampitay izao tsika ary dia anao tsika efa manatraikefa be dehibe anatin'ny tiako Madagasikara anatrehana ny élection eo ty rafitra atao ty atao KMMR na ina tsina dia tsika manohana fanaovana ny fifidiana izay hoe KMMR 2023 azy dia tsy maintsy atao zany izay ampahomby ny KMMR hatramin'ny 2023. Ny ampandaniana ny candidat Marc Ravalomanana ho filoham-pirenena indray no antony ananganana ny KMMR 2023. Komity izy io ahazahoany rehetra izay tsy ao anatin'ny antoko-tiky Madagasikara manohana indray any Marc Ravalomanana. Raha ny fantatra dia anana rafitra manomboka eny anivon'ny Fokontany, commune, district ary faritra ity komity manohana any Marc Ravalomanana 2023 ity. Tsy mbola nisy ny fanentanana sy fampahafantarana ny olom-pirenena ny Vatomandry fa hisy fifidianana amin'ny 9 novambra raha ny valiteny nomeny ireo pona ny sekretera jeneraly ny antoko-tiky Madagasikara nandritra ny fandalovan'ny candidat Marc Ravalomanana tany antoerana ny farany herinandro teo. Sofa teo ny antoko-tia mananome fanazavana misimisy kokoa momba ny tontolo ny fifidianana ho avy sy ny fahavonona ny antoko hitondra ny firenena indray. Fanadihadiana. Topotra miono tsy mba malagasy angamba ny fiheveran'ny mpitondra ny vahoaka eto Vatomandry satria tsy mbola nisy hatramin'ny sabotsy lasa teo ny fampahafantarana na ny fanentanana azy ireo fa hisy fifidianana amin'ny 9 novambra.
sofa teo nantokotiky Madagasikara nampafantatra ity daty manandanja loatra ho an'ny hoavin'ny firenena ity. Efa nisy be tonga taty amina mba lazan'izany hoe misy fifidianana amin'ny 9 novembre efa nisy ve nanao fanantenana taty hoe misy fifidianana amin'ny 9 novembre sa mbola tsy nisy. Zao ataona izao dia anisany asany atoko politika mampafantatra ny vahoaka satria izy tika zao ny tena ny olona nakaiky makasika ny fifidianana io ary tika tsy hamela hoe tsy misy fifidianana zany amin'ny 9 novembre fa tsy maintsy miverina vahoaka ny fahefana amin'ny 9 novembre dia nafa ny vahoaka mifidina zay filoham-pirenena hitondra azy any navena fifidianana manaraka. Toromarika nomeny sekretera jeneraly ny antoko ho an'ny mponina teto Vatomandry sy ny malagasy sy ray manontolo mihitsy ny tokony ananany tsiraray fahavononana hiaro ny safidiny. Tsy azo avela anjaka ny alabato ny safidim-bahoaka ka tsy maintsy andray andraikitra ny rehetra araka ny toromarika. Nareo afaritra Atsinanana, nareo atao district rehetra mandrafitra afaritra Atsinanana, tena vonona ve nareo? Tena vonona ihany ny safidy ve nareo? Zahay koa dia manome toky anareo zahay politika tarihan'ny Flora Valamanana fa tsy avela ho vira viray ny jola sy ny mpangalatra ty firenena ty fa itontsika vahoaka malagasy ray manontolo hiaro azay safidy zay. Tsy maintsy mioma antsika mialohan'ny fifidianana tsy maintsy maina satria ny rakitsy kely lalana. Nametraka paikady ny antokotiky Madagasikara iarovana ny safidim-bahoaka. Ijoro andray an-tanana ny fiarovana ny safidim-bahoaka ny olona eny fotony indrindra ny anivon'ny fokotany ka isy ny rafitra ajoro amin'izany. Isokatra amin'ity herinandro ity ny fanaterana ireo antota-taratasy ho an'ireo kandida ireo sakafotiny filoham-pirenena 2024 amin'ny fifidianana ho avy. Ho an'ny kandida Marika Ravalomanana dia tao amin'ny efitra Mazoara Vatomandry no nametrahany teo anatrehan'Andriamanitra ny fiatrany ity herinandro manatantara ho an'ny firenena ity. Asin'Andriamalala, Manora Andriamalala Trany. Mifamatotra ara-tantara ny Flora Ravalomanana sy Vatomandry. Teto amin'ity tanàna ity tokoa Ratsaivona tamin'ny fotoan'androny no nanomboan'ny fizarana kit skolaira sy ireo karazana fanampiana ny mpianatra sy ny fampitaovana azy ireo fony fitondrana Marika Ravalomanana. Izao indray teto amin'ity toerana ity no nitondran'ny kandida Marika Ravalomanana ny momba ny fanaterany ireo atoto-taratasy firotsahako fidiana eny fitsarana avy momba lalam-panorenana amin'ity herinandro ity. Ametraka dossier koa hoe tena ofisialy candidat mety hoe azoandroany tena mitondran'Andriamanitra mba ity Vatomandry ity zany dia tosa zany mety azo saratsaritany ohatraninona ny fitiava an'ity Vatomandry ity misaoka an'Andriamanitra lehibe izy afaka mimobavaka eto atoram-bavaka ny fikasana rehetra fikasana ny etsika fa mifandaharana sy mifandaminana zany rehetra an'Andriamanitra. Kan dia mula-mula pun membuat sulit, mana tidak tersulit cukup saya. Nanti kan kemana ada nih jadi cismaisa nih untuk ciken na di repulia cismaisa nih apa yang cik pada kinan sidanya tapi ada kesempatan sambil sidanya manfaat sudah nana. Ny fanakinana ny asa rehetra atao amin'Andriamanitra manoloana ny fotoana rehetra no tokony ampiavaka ny kristianina amin'izao fiainana sarotra izao. Hita matsy ho ny mpitandrina izay nitory-teny fa lasa dino kristiana ny mivavaka amin'Andriamanitra rehefa tojo olana tahaka ny zanak'Israely. Tao amin'izany toeran'izany dia tsy misy rano. Teo angamba no nanombokan'ny voalohany zanak'Israely. Ina no sotonay. Nanino zay mety aty amin'ny tany maketana aty. Ngasy misy rano sotonay tany amin'ny tany Egypte. Ni monongono tamin'Andriamanitra. Mbola tozitsika hatramin'izao zany fimononana zany rehefa mahita zavatra tsy araka ny heverintsika sy heverintsika isika. Ary zany fampanahirana. Ary nambarany Jesosy Kristy tao amin'ny filazana tsara araka ny madika aza manazy. Zany hoe rehefa tonga zany ilay tsy fisinao tokantrano. Rehefa misy efa asairana maro isan-karazany. Dia tsy manana vahoaka ny isika afa-tsy neny. Fimonomana.
ary ao anatin'le fimolomana manome tsiny ny mpitariky atsika, manome tsiny ny ray aman-drenitsika, manome tsiny zay azo omena tsiny rehetra ary tonga tany ambosesy zany fimolomana zany. Dia inona no natao ny taraina tamin'Andriamanitra? Ataoko ahoana le vahoaka marobe zay monomonina amin'ny ireto. Ny toerana raha teo zany toerana tsy misy rano any an-tampon-tanety, toerana tsy ahafahana manoatra intsony. Zao anefa ny mahakana nomen'Andriamanitra baiko Mosesy, namerina amin'ny laony ny toe-tsaina sy ny toe-panahany zanak'Israely. Voatsinana ny zanak'Israely no makivaky ny ranomasina mena. Hain'Andriamanitra ny nampandeha azy amin'ny tany maina na dia ao anivon'ny ranomasina be azy. Ary raha mijery ny sotramasina isika, be dia be ao ny sotramasina no ahitana fa Andriamanitra mahay manao mihoatra noho izay heveriny olona. Izay tsy hain'ny olombelona dia hain'Andriamanitra. Tamin'izany zany nanasoaha fa rehefa adin'ny olona nonan'Andriamanitra io sy ny tenin'Andriamanitra io sy ny asa rehetra zay nataon'Andriamanitra, rehefa adino zany dia tonga ny korotana, tonga ny tabataba, tonga ny fimolomona. Ny fanotrona ny aran'ombom-bavaka tamin'ny kandida Marc Ravalomanana moa ireo mpitarika ny antokotiky Madagasikara eto Toamasina sy ireo mpikambana eo anivon'ny pro-politika TIM. Pejiny raharam-pirenena sary ratsy ao anatrihana tontolo izao indrindra ireo mikasa ampiasa vola eto Madagasikara ny raharaha talain'ny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika teo aloha voasambotra any Londres noho ny resaka kolikoly ho ny profesora Jean-Louis Rakotoambo fa fambarako ho an'ny firenena io tranga io ary maneho fa fitondrana mafia no misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Germaine Menjanary mbola hava tsara. Initiative émergence des mafias no misy eto Madagasikara hoy ny profesora Jean-Louis Rakotoambo nahariary ny orinasa Gemfield ny mahafanjakana be kolikoly ny fitondrana ankehitriny. Efatra ny amin'ny tetezamita no resaka azo sarobidy toy ny andramena izay naondrana tany Chine no efa navoatontona ny anaran'ireo mpitondra amin'izao hoy hatrany ny profesora Jean-Louis Rakotoambo. Miverina amin'ny lohan'ny tanteraka io fomba ratsy ankehitriny ary fomba fiadiny mafia io tranga momba ny talen'ny kabinetra tratra tany Londres io hoy hatrany ny fanazavany. Tany mampatsiahy fotsiny ny UNESCO zay mpandrara sinoa zay hitrandraka ny fer via au Soalala nangalana caution 100 millions de dollars tafiditra amin'ny kitapo mbola mpanjakana ve zany, tafiditra amin'ny loi de finance ve zany. Ny Seritra nangalana ny Cromitra zay orinasa sosialina no natrandraka azy zavatra mampalahelo mena permis zareo fa any amin'ny ataontsika hoe périmètre zay efa lany le Cromitra no nomena azy dia norona koa izy nangalana caution koa. Dia misy moa mazava azy misy oligarque zay tena mafia zareo any amin'ny mpanamam-papersana fa misy reo mpamotsy vola eto Madagasikara, misy mpandrara gasy mpamotsy vola eto Madagasikara sy mpandrara frantsay sasasasa sy karana. Zany rehetrarehetra zany ao anatin'ilay atmosfera na mafia amin'izao fotoana izao akoatran'ireny ahoana moa ny inoko prime ministre ianao intérim atao amin'ny ministèran'ny minina nefa misy enina amby telopolo kilao volamena very fotsiny dia mody olona vitsivitsy ery gadragadraina dia vita amin'izany. Io zao hitantsika teo Romy Gay teo indray koa dia ohatran'ireny le fomba fiasan'ny mafia alefa olona anankiray aloha makany manotra dia avy eo amin'izay lamina ny fandaminana dia miditra indray le tompona raha amin'ny fanjakana milaza hoe zao ny condition fa tratra izy io ary mino fa rehefa andeha hivoaka io raha io be dia be ny voatontona amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana ambonireo dia hitantsika eo fa io tsy maintsy hivoaka io. Endrika ratsy ho an'ny fanjakana malagasy ary tsy maintsy misy fiantraikany amin'ny fifandraisany Madagasikara amin'ireo mpandrara vahiny izao tranga izao hoy hatrany ity profesora ity. Betsaka ireo mpampiasa vola no mihemitra noho ny fahitana tranga kolikoly avolenta eto Madagasikara.
Ny raharam-pirenena sy no avy ny vahoaka malagasy nodiniany rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM. Nambara ny RMDM fa raha izao fanamporetana ny malagasy izao no mitohy dia hitroatra ny vahoaka ary mety tonga eny an-dalambe izany. Takina noho izany fanomezana kianja ho fanehoan-kevitra eto amin'ny firenena indrindra fa matany demokratika any Madagasikara. Fanadihadiana. Tsy azo tazam-potsiny ny fahoriana sy ny fahavoazan'ny firenena izay miaina anaty gaboraraka amin'izao fotoana izao hoy ny avy eo anivony RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia. Takina amin'ny fanjakana ny fanomezana kianja ahafahan'ny vahoaka maneho hevitra sy mitatitra ny etaetany manoloana ny krizy iainany isam-baravarana hoy ny fananjavana. Kolikoly, fampotehany sosialy sy ny toe-karena, ny tsy fandriam-pahalemana, ny delestage izay mamotika ny asan'ireo sarababem-bahoaka izay miankina amin'ny herinaratra, samy marary ny malagasy avokoa amin'izao. Mila mijoro ny malagasy ary mila olona tompona andraikitra ny firenena ankehitriny hoy ny fanazavana. Zay andresany lahatra ny vahoaka malagasy ny mpiray-tandrazana hoe mila tompona andraikitra ty firenena ty fa ny olona rehetra tsy tompona andraikitra very ny volamena tsisy tompona andraikitra eto. Zay zavatra rehetra mitranga eto misy fanafiana ary tsy tompona andraikitra eto. Misy an'izao ary tsisy tompona andraikitra zany eto. Izy ary le tompona andraikitra. Ka izay no ijoroanay hoe mila tompona andraikitra zany le firenena satria ny olona rehetrarehetritsika ho tompona antoka sy tompona andraikitra amin'ity tsy manaiko tompona andraikitra. Ka ijoro zahay mba ho tompona andraikitra ny firenena. Ny fidirana an-dalambe tsy hoe fanonganam-panjakana fa fanehoana hevitra hoe inona ny tena marary ny firenena ary zay marary ny firenena iza daholo lay olona ny concerné zay arety ny firenena zay samby ho tompona antoka eto amin'ity firenena ity raha izay ary le izy ka tsy mihaino ny mpitondra ataontsika hamondrona ny herintsika dia aneho ny hevitritsika ka aiza ny toerana zay tokony anehoantsika ny hevitritsika zay raha azontsika moa ny kianja inona ny olona ny fanjakana any tsy manana kianja fa ny hokevitry tsy manana izy fa miteny izy fa tsy manana. Raha manana izy dia omeny anay hoe ato ny kianja fanehoan-kevitra raha pasoa raha tsara fa rehefa tsy manana izy zay le tenenanay hoe tsy atonina anay ny atsy tsy atonina anay rery tsy ho vita anaty trano le izy dia zay ny tenenanay hoe sao dia eny amin'ny arabe ry ny tokony anehoana hevitra. Tsy fitakiana tetezamita fanonganam-panjakana no atao sy takiana fa ny ahafahan'ny vahoaka malagasy maneho hevitra ankalalahana. Poretiny mpitondra tsy afaka maneho hevitra ny malagasy amin'izao ka zary manao zay tiany atao ny mpitondra manoloana ny fitantanana ny firenena. Aina mafy ny mety sy ny korontana raha ny endriny zavatra miseho ankehitriny hoy ny Apogénie Androany. Mbola tsy tara raha izao no mifampiresaka ny samy malagasy indrindra mialoha ny fifidianana ny malagasy rehetra no tomponantoka amin'ny fitandronan'ny filaminana mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana eo hoy ny fanazavana. Germaine Menjanary mbola hava tsara. Raha ratalen'ny kabinetra, raha razom-pirenena ny filoam-pirenena, mandeha ila ny fanomanana ny fifidianana, ny fitotongana ny toe-karena, ny fitangany vidim-piainana, santonany amin'ireo olana eto amin'ny firenena avokoa ary aina hiteraka krizy. Tsy eo amin'ny sampanao politika ihany fa hatramin'ny vahoaka no ahitana tsy filaminana sy firendrana hoy ny Apogénie Androany. Mila mifampiresaka ny samy malagasy hoy izy ireo. Ho tapitra zany ny mandat aloha zany zao amin'ny 9 septembre izy mametra-pialana raha tazomitsika le 9 novembre isaviritaka ny tany sy ny fanjakana efa rara Romy ny rara nationalité tsy mifampatokontsony ny mpanao politika misy eto. Izay ny olana zany zao ka mila mifampiresaka sy alamina fa mijaly ny vahoaka. Tsy olana amintsika no mijery ny fomba rehetrarehetra andaminana an'izay ka anjaran'ny tsiraray anjara mitondra fanjakana indrindra ny président de la république izay mbola perinasa amin'izao fotoana zao no mijery sy mamaritra no avy ny firenena tsy fahatiantoka ho an'ny malagasy mifampiresaka ka tompona andraikitra daholo tsika mianakavy raha misy tsy fahatomombanana zany ny fifidianana eto misafiditsika na hiditra amin'ny korotana na hiditra amin'ny fampiresahana. Tsy mbola tara raha izao no manomana sy mandrindra izany ny samy malagasy no mafisin'izy ireo fa isan'ny lalantokana isin'ny filaminana mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana izay fototra ijoroan'izy ireo izany. Tsy tetezamita no takiny Apogénie hoy ny fanazavana fa fanoizan-draha raha-panjakana saingy governemanta iraisana ho fanomanana fifidianana no apetraka.
Teboka telo lehibe no voaresaka tao anatin'ny fandarana miara-manonjy androany. Ny tontolon'ny fampianarana izay hita fa tsy laram-pamiany mpitondra, ny fikarakarana ny lalao nosy izay fizahozahoana fotsiny ihany, ary ny tontolon'ny fividianana izay manjavozavo ny fizotrany raha ny endrika kisarisary aseho ny mpitondra. Novela-belariny ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafy ireo teboka ireo tao anatin'ny fandarana izay noviteny Ravirazafy Mahenina eo amin'ny sary sy rindran-tsary Andry Rakotomalala. Takona aloha ny fizotra ny fifidianana filohampirenena izay zava-dehibe amin'ny fiainako avy Madagasikara. Ny CNI Hetsi-Ankilany manafosafo ny resaka araboly hikarakarana izany ary hita fa tsy manana ny teny farany amin'ireo lesoka marobe tsy fanarahan-dalana misy. Manakina ilay fitondram-panjakana ny fa toy manaraka boky ny zava-misy satria raha nisy nefa mahita zao hoe misy zavatra tsy mety zareo laza hoe indépendant mamoaka volany CNI hoe zao 140 milliards ariary mahery iny ary tonga de miteny ny fanjakana hoe be loatra io ampidino zany zarety zany atsika ny interview zay nataony filohan'ny CNI faraparan'izay ohatrany hoe atao akapobeny fotsiny hoe tsy resaka vola tsony ny olana fa vola hita foana nefa hita le izy fijerintsika zany aty ivelany io mandeha raha tsisy vola manana olona antsika misehatra arabola mato hatramin'izao misy andraiky zay tokony efa ifatohan'ny CNI amin'izao fotoan'izao atsika hoe ny sensibilisation hoan'ny vahoaka malagasy zany amin'izay fiatrehana ny fividianana zay fa mijerevanao hainao manjery mba misy fe zany amin'izao fotoan'izao ao inona ny ataontsika hoe zavatra hita maso ety ivelany mba hanairana n'le vahoaka malagasy ifantoka amin'izany hoe iroso amin'ny fifidianana ty firenena ty. Manomboka miapotika nefa ireo sehatra maro eto Madagasikara noho tsy fahaizan'ny mpitondra mametraka ny laharam-pahamehana. Anisan'ny fampianarana izy anarahana hita fa nisy lesoka avy mpitondra fanjakana hoy ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafy. Hatramin'ireo sekoly tsy miankina avesarana karazana trosa ary ahina ho isan'ireo antony mahatonga ity sehatra ity tsy zarizary. Efa hatrany amin'ny tetezamita noho nezana no sy mbaina tsikelikely no fanabeazana. Nalaza tamin'izany fotoana ny fiparitahana laza adina ary nisy ihany koa ny famerenana fanadinana baccalauréat indroa. Anisan'ny nanana lesoka ny fitondram-panjakana mpianatra miavitsy ny hofatrano miakatra karaman'ny mpampianatra azo lazaina tsy zarizary aza no raisina satria tsy ampitsony lay fitsinjarana amin'ireo hoe vola miditra eo ampelatana n'le sekoly dia miteraka ihany koa nefa zay fanabeazana tsy zarizary satria na ny mpampianatra kely karama manahoana moa ny atrehan'ny fifatohan-tsainy zany mpampianatra zany ampianatra andreo zanakitsika zany hoe olana mifanesy be ary sesilany amin'izao fotoan'izao no manodidina n'io fanabeazana io tebiteby na ho an'ny mpianatra na ho an'ireo ray aman-dreny zay miainga tany amin'ny fiatrehana ny fanadinana zany hitatsika ny fivoahana lazadina tsy lera ny fiatrehana ny fanadinana ao anaty efitrano maizina ny tsy feno ny fepetra tsy feno mihitsy ny fepetra trehana an'izany hoe fanadinana alefa fotsiny aloha fotsiny alefa hoany aty amin'ny lafin'ny fitsarana indray ny fanadinana de hitatsika reny ny etsika zay nataon'ny mpampianatra mpitsara fanadinana nisy ny fitokonana mahakasika ny hoe tsy fiatrehana an'izany délibération izany teny amin'ny université anakato zay ny raha malala zany hoe misy tsy fatombanana marobe nany fitondrana zao tarana zao indrindra ny filohan'ny rajoelona zao niainga hatrany amtetezamita ka hatramin'ny izao hitantanany zao de nahitana lesoka foana izany fanadina mpanjakana zany variana amin'ny lalaon'ny nosy veny mpitondra fanjakana ka tsy mahita ireo fahoriana mianjady amin'ny vahoaka entiny natao zaozahoana toy ny mahazatra nefa ity lalao iray sampirenena ity izay natao tefy maika ny fikarakarana azy ka nampitaraina federasiona maro hatramin'ireo toerana ndraisiny ireo atleta ezahiny mpitondra fenina tsy fahombiazany tapenana vonjy maika ohatra ireo lalana feno lavaka andalovan'ny délégation nandray anjara amin'ny lalaon'ny nosy miaramila no nataonandroaka ireo fako misavovona vaolana vonjy maika ihany anefa izany satria tsy misy vita ireo fampanantenana rehetra ndraisana ny lalao mbola barainga ao anatiny ihany koa ny mahakasika ny jirama izay manana anjara ndraikitra goavana amin'ny fizotra ny lalao izay anomboka ny izoma ho avy izao marina favonatry ny firenetsika anao fa kosa mba tokony ho lanjalanjaina ny zavatra ihany any malagasy amin'izao fotoan'izao mba
hoe inona ny afahan'ny fitondram-panjakana manampy azy indrindra am'sehatra arakasa satria na te hiasa ara ny tanora hoe ny tanora maro isa eto Madagasikara am'izao fotoana zao de mivintsivintsy fotsiny misy mety hoe nandrato fianarana teny amin'ny université ohatra fa jerevantsika fa firy am'regny no tanora mananasa am'izao fotoana zao vitsy de vitsy hanitra mitaingy tambo sika ny akamarony dia lasa manaonao foana ary jery an'ireo fomba rehetra fomba rasy rehetra zay atao hoe andany fotoana afana mety azahoana vola kely isanandro sisa ny amarony malagasy mametraka an'izany hoe fahamarinana sy ny sisa indray no voakendry eto fa ny olona manao ratsy no tena mahazo vady pejy ny fampianarana arabain'ireo mpiadina fampanadinana bakalorea na dia valim-panadinana sadasada aza no nivoaka ino ambaran'ireo mpampianatra ny tsara ny valim-panadinana bakalorea teny Ankatso izay fanandrainy volany androany lasa sorona ny fanabeazana ho izy ireo kanefa ny mpitondra no tsy mahay ny laharam-pamiana Zavandriamahefa Taiziniana. Anivoaka androany maraina ny tamboka sasaran'ireo mpampianatra ny fanadinam-panjakana bakalorea. Nanamafy anefa izy ireo fa mpampianatra 7 amin'ny 3 arivo no nanatateraka ny délibération ka azo lazaina ho sadasada iny valim-panadinana bakalorea farany teo iny. Ny androandroany ny voalohateny dia ny fiarabanan'ireo zay zandry zanaka zany afampanadinana aloha na dia azo lazaina hoe sadasada manantsoratra ihany ara satria averika ombeny olona 7 no nanao ny délibération tamin'iny fotoana iny. Nefa tsy misy mahazo tombony amin'ny korontana angamba. Matoa zany zay mpampianatra ny tahaky fandaminana dia zay heverina hoe ny tombotsoa ambonin'ny zanaka malagasy zay no nikatsahana. Raha tsorina ny resaka dia raisiray zany zao mibaolina satria ny tany amin'ny tompona andraikitra na tafavoaka amin'ny valim-panadinana araka ny fomba zay nitiavany azy sy nanaovany azy mpampianatra ihany koa ireo dia mba afaka misitraka an'izay atsontsika hoe vidy katsembohany. Efa azo lazaina taraina nefa ny fizarana ny vola raha toka efa nialaka misy lasa teo izy ireo no tokony efa nisitraka izany asiana vezivezy ny tompona andraikitra. Ka eto zay dia manao jeritodika ary mampita ny afatra amin'ny tompona andraikitra mahefa. Ray aman-dreny nareo aoka tsy isy ny atsontsika hoe fanaovana kakay mialo taona na isiblena ny rakoto na isiblena ny rabea fa ny nataonareo tsy tonga lafatra ary ny nataona ihany koa dia mety ezinareo mipetraka eo amin'ny toeranay hoe akory atao fa nijanona ny 2 andro taty ambotr'olona lamivatsy be voka ny sasany mitaizakely ny hafa dia aokitsika zany ifakatsapa hoe tsongofo tena tsongofon'olona zay marary aminao mba marary amin'ny olona ihany koa. Nanome afatra mafonja ho an'ny tompona andraikitra mba tsy hiverena ny trangan-javatra tahaka izao intsony ity solotena ny mpampianatra mpitsara fanadinana ity. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao za zany tena misokatra be mihitsy ny saiko vanim-potoan-tsarotra izao. Tsy maniraka anareo tompona andraikitra amin'izany hoe ondany le vola. Fa ampiasao ny vola hitombo fa raha amin'izao ny miondam-bola amin'izao vanim-potoan-tsarotra izao dia karazany manao faotana. Fa apetrao mandrakariva ny antsoina hoe laharam-pahamehana. Vola tokony antefany amin'izy ity vola ity dia rehefa mba tonga le olona tena nanaovana an'izay dia omeo azy ny anjarany. Ratsaivana niteraka savorovory ny tsy fandoava ny tompona andraikitra ara-potoana ny tamboka raman'ireo mpampianatra mpitsara fanadinana bakalorea ny farany herinandro teo. Taratry ny tsy fahaiza-mitanta ny mpitondra avokoa ny fikorontanana misy eo amin'ny sehatry ny fanabeazana eto amin'ny firenena tsy asiany mpitondra asy ny fampianarana ka tsy mahagaga raha ahitana korontana hatrany. Tsy tokony sy olana ihany koa ny fanaovana délibération asaingy hita ho tsy mahatoky ny mpitondra intsony mpampianatra amin'ny resaka famoam-bola. Fanokevitra nentina mpampianatra misotro roa ny iray tafaresaka tamin'ny Zavandriamahefa sy Taiziniana izany androany. Mampalahelo, mahavaky fo ary matezitra ny toejava mitranga eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana eto amintsika ho ny mpampianatra misotro ronono ary lara ranjatoery. Mampalahelo sy mahavaky fo satria tena hita miariary mihitsy ny tsy firarahana araka ny tokony ho izy fampianarana sy ny fanabeazana fa tena miariary ny tandrevaka ny antsirambina ny kitoto eo amin'ny fanatanterahana zany lafiny momba fampianarana sy fanabeazana zany raha tarafina amin'ny toejavatra nisy teo amin'ny baccalauréat tamin'ity taona ity. Ary mahatezitra satria
tena tsy takona fenina intsony koa ny fanaovana tsinitsinina izany fampianarana sy fanabiazana izany. Lasa mbany zavatra tanteraka ny sehatry ny fanabiazana ito amintsika akatsy mahagaga raha misedra savorovoro-taka ireny ny fanadina-panjakana ho kosa ny ray aman-dreny. Tsy misy lanjany eo amin'ny fitondram-panjakana ve ny azo fanabiazana fa ohatrany hoe atao kilalao ohatra za mieritreritra fotsiny hoe reny fitaraina na endrasana foana misy grevy ny mpianatra tsy afaka manao ny fianarany tsy haiko hoe io ve zany no sehatra ambany indrindra eo amin'ny fitondram-panjakana dia tsy mba asiana attention. Zavatra hita zany toetrany hoe matetika manao be marenina foana amin'ny fitaraina amin'ny vahoaka ny fitondram-panjakana. Tokony efa matipaika rehefa vohomana avokoa ny pitsopitsony rehetra mikasika ny fanadinam-panjakana ary tsy teny afa-tsy ny bakalorea ho ny fanazavana. Atafiditra ao anatin'izany ny mety ho fiparitaha ny lazadana melohan'ny fotoana tahaka iren'ny tranga farany teo ireny. Eo ihany koa ny vola sy ny tambokasa saran'ireo mpampianatra miandraikitra ny fanadinam-panjakana. Tsy izany anefa ny zava-misy tamin'ity fitonana ity fa mibaribary ny tsy fahaiza mitantana ho ny fanazavana. Raha ny fahatsiarovako aloha dia efa omanina meloha ny fandoavana ny dampikarama ny mpampianatra mitsara fanadinana ka tsy hoe omena alohany anaovana n'ilay dinika farany ataon'ny mpitsara akory ilay vola io zany le atao hoe délibération amin'ny teny frantsay fa rehefa vita io le fandaniana ataon'ny mpitsara lay fivoriana zany zay vao miroso amin'ny fanolorana ny vola fandraisana ny vola izy ireo. Saingy ny hita miariary tamin'ity taon'ity dia misy tsy fampitokisana ao anatin'ilay raharaha ary zay tsy fampitokisana zay le zava-doza mihitsy eo amin'ny fiainan'ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Nahoana moa no misy le tsy fampitokisana satria efa maro loatra ny fampanantenana tsy misy izay natao tamin'ny olona ka na miteny aza ny tompona andraiky mpanjakana misahana fanadinana hoe ny vola efa ao fa rehefa vita ny fivoriana ataon'ny mpampianatra dia mena ny vola tsy mahatokontsony ny mpampianatra satria marobe ireo trosa-mpanjakana zay tsy voaloha. Tsy misy famerana ny isan'ireo mpampianatra anao ny délibération asaingy tsy mety amin'ny saina sy ny etika amin'ny tontolon'ny fanabiazana izany olona 7 amin'ny 3 manapaka samirery ao anatin'ny fanaovana ny délibération izany ho ny fanazavana. Dia azo ny saina ekena ve ho zavatra maropototra sy mandeha amin'ny laoniny hoe raha mpampianatra anarivony no mandray anjara amin'ny fitsarana dia ho fito no manapa-kevitra amin'izay ho voka mpanadinana ivoaka. Zavatra manahirana eo amin'ny fieverana ntsina hoe etika amin'ny fanabiazana sy fampianarana zany. Ary zay no mampisalasalany amin'ny hoe ahoana marina tokoa zany ivokam-panadinana io ny fomba fandraisana an'izany vokam-panadinana zany. Mampanay ny hoavin'ny zaza malagasy raha mbola mpitondra tsy mahay mitantana tahaka izao no mitondra firenena ho ny fanazavana. Fananapa-kevitra ny anakatona ny vavadin'ny Université n'Antananarivo ny mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra eo anivon'ny CSS nanomboka androany ho fanehoan'izy ireo ny atezerany amin'ny tsy famalian'ny mpitondra fanjakana ny fitakin'izy ireo efa mambolana maro ny CSS ny antso fanairana nataon'izy ireo saingy tsy nisy vokany hatramin'izao androany maraina natanteraka etsika ny mpikambana CSS sampana Antananarivo. Eo amin'ny vaovaon'ny toe-karena itombo valo isanjato mahery ny fiakarany vidim-piainana ny volana desambra any raha nitomba ny banky foibe ny Madagasikara. Ho mafy ny hatrany malagasy izany fitangany vidim-piainana izany ho ny profesora Jean-Louis Rakotoambo raha nitondra ny fanokeviny momba ny vinavina ny banky foibe io. Germaine Menjanary mbola avatsara. Tsy mifandanja ny vola vahiny miditra sy mivoaka eto Madagasikara. Be loatra ny fanafaranentany izany hoe ny vola vahiny mivoaka miditra nefa zara raha misy ireo vokatra fanondrana sy ireo lalam-piarina azahoana vola vahiny no potena sy natao ampimamba ny akamarony hoy ny profesora Jean-Louis Rakotoambo. Raha ny vinavina ny banky foibe dia hiakatra 800 mahery ny tany fiakarany vidim-piainana eto Madagasikara ny volana desambra ho avy izao. Ho an'ny profesora Jean-Louis Rakotoambo dia nambarany fa ho ambonin'izay ny tany fiakaran'io amin'ny titona ity. Raha misaina tsy miangatra iza mbola mety ambony zany io satria ny antony
voalohany indrindra aloha eo amin'ny tsenam-bolatsika ny volatsika amin'ny totongana be satria kely le devise miditra eto mpampiditra devise eto moa fantatrasika fa ny resaka exportation salaminy ohatra hoe lavanilina nefa mitotongana be ny vidiny dia vola devise kely zany no ny vanilina eto amintsika amin'izao fotoana izao tsika nefa vidy solika any velany vidy lafo ary amin'ny dolara dia fandromana le devise zany rehefa fandromana le devise dia mitotongana amin'izay fotoana izay ny sandam-bolatsika zay anankiray anisan'ny mahatonga an'le izy faharoa dia le tsy fahaizan'ny fitondrana mitatana sy mandray ny andraikiny ao anatren'izany tsy mahay mijery ny tombontsoatsika le fitondrana amin'izao fotoana izao a fa dia avely le compagnie ary ny akamarony compagnie frantsay sy indo-pakistanais zay vidy solika any Inde avy any Rosia dia aveo mba angalany tombony be eto amintsika dia miakatra ho azy rehefa miakatra ny vidy solika dia tsy maintsy miakatra ihany koa le iny izy teo le vidim-piainana eto amintsika zavatra vokaritsika eto nefa lafo tsy zaka ny tsena gasy ny pouvoir d'achat ny gasy ambany be le zavatra vidiana avy any velany hidangana be daholo salamizay koa ny solika hiakatra io satria efa manomboka lalao voleo mpamokatra solika ny vidiny solika amin'izao fotoana izao fa tsy ny amerikanina ntsony hoe atoba vokary be dia be ny solika dia midina ny vidiny tsy voabaiko n'izany ntsony ny Arabia Saodita dia fa miakatra io miakatra ny solika devise ividianantsika azy nefa kely dia kely asa zy réserve ao amin'ny banque centrale ao amin'izao fotoana izao dia hidangana zany le fiaina ary tsy maintsy hidangana io atoato mbola hoenjana be mihitsy ny sakafo eto amintsika tsy mahavokatra firy ny olona satria zezika any amin'ny 9 ny kilao mba hala voatsaina amin'izany nytaon'ny mpamokarana zao fa hanomboka ahoana moa ny afahantansaha vidy zezika 9 ny kilao ny NPK na ny urée ankoatra io dia ahina ihany koa no mety ho fiakarany vidin'ny solika eo amin'ny setra iraisam-pirenena atsoatsy ho iantrany ny profesora Jean-Louis Rakotombo vesatra ho an'ny toekarena anampitrotraka ny tsy fahampiny vokatry ny tantsaha hiakatra noho ny tsy fisiany tantsorika ho azy ireo dia dikan'izany zany le famokarana ataontsika atoato dia famokarana zezika tain'omby sy composta kely fotsiny angamba sisy anao tao fa tsy zakany tantsahantsony ny vidy an'le izy dia dikan'izany ny vokatra amin'ny herintaona zany kely fa kely finoana ary hoe amokatra roa aveny na amokatra mihoatra valo isan-jatony amin'ny famokarana tamin'ity ny famokarana azo amin'ny herintaona dia dikan'izay vao maisa ilety any firenena vao maisa ilety io tena hoenjana io atoato fa dia samy io mantsika rehetra nanamafy ity mpanao politika ity fa tsy tokony mbola iresaka fampandrosoana firenena mihitsy aloha ny mpanao politika amin'izao fa fanarenana no fiteny malohana izao fampotehana maro lafa izao tsy vita ao anatin'ny fotoana fohy ny fanarenana sy ny fanavaozana ary mila vahoaka vonony sy olona efa manana traikefa amin'ny fitondrana firenena tafakatra raiky amby 10 miliara ariary fa tiantoky ny orinasa Sekren ary antsiranana ny taona 2024 teo nanomboka ny taona 2024 nefa nanomboka nisy fiatraikany ratsy tamin'ny orinasa ny fanendrena ny tale general vaovao izay tsy mahay mitantana ho nisy olotena ny mpiasa Arsène Jacob tsy tafarina ihany koa ity orinasa mpanjakana mpanamboatra sambo ity noho ny fitsabahany mpitondra be loatra amin'ny raharaha anatin'ny Sekren amantaonany maro no tsy nandray karaha mitsony ireo mpiasa anjatony kanefa mbola mitohy ny asa Ravorazafy sy Andry Rakotomalala Diso fanantenana ireo mpiasan'ny Sekren na tsiranana mahakasika ny karaman'izy ireo antaonany maro tsy voaloha kanefa mbola mitohy miasa tsy misy manaiky mandray ny solontenan'ny mpiasa ny tompona ndraiky mpanjakana ny atoerana ny mpikambany anivon'ny filakevim-pitantanana ihany koa anefa tsy antenaina satria matahotra fandrahonana avy amin'ny mpitondra fanjakana miasa zay sambo anankiray zao agnaty basainy ao Sambombora remorqueur Sambombora miasa Sekren fa le amin'ny fitantangana ngely mavoan'ny Sekren hatramin'ny nanendrenany d'usine Tsayabel tamin'ny 12 mars 2010 mandraky nyty ny androany dia tsy mbola nahazo tombom-baritra mihitsy Sekren tamin'ny farany teo 2022 tafakatra 11 miliara ny fatiantoko Sekren 11 miliara ariary ny fatiantoko Sekren dia izay hoe fa olo tora fatiantoko lehibe ohatran'izay mbola asaina manohy ny asany ihany ny mpiasa nagnano tahaky tagny amin'ny CA conseil d'administration fa tsy sa mandray fanapahan-kevitry ny CA fa matahotra ny président
de tsisy ninina azo atao de efa niakatra tagny amin'ny ministère tutelle tary amin'ny commerce ministère ny industrie et commerce fa io no miazy ara technique fa sy sa mandray farapahan-kevitra matahotra amin'ny présidence ny premier ministre. Nambarany solitena ny mpiasa fa olona akaiky ny mpitondra no napetraka hitantana ny Sekren kanefa tsy amtraikefa ka mandetika ny orinasa milalindalina hatrany amin'ny fatiantoka. Tsy traikefa nijerena fa fianakaviana no nomena toerana teo. Io DG mamotika ny Sekren io soloana voalohany de magnaraka an'izay hoe mitady partenaire stratégique araka ny resandro zay fa zay mahita na mbola tsy misy mitondra vola na ariary azy raha soloana io DG io mety ho afaka miariny tsikelikely amin'ny herin'ny tegna ny Sekren na dia hoe laza fa io ny fahitana ny DG tsy mahomby sady manao zay amin'ny tegna ny mpiasa io zany fototra voalohany de kivy ny mpiasa tsy te hiasa mihitsy de hanika miasa atao zany lasa tsy mandroso tsy mahavelogno tsy azahoagna tombony ataony Sekren. Tsy ivona fa ny 12 martsa 14 no nanomboka nandray ny toerany tale jeneraliny Sekren amin'izao. Nilaza ireo mpiasa fa tsy nahitana fahombiazana ity farany ary mbola faty antoka amina miliara isan-taona aza no iainany orinasa kanefa tsy misy fandraisana ndraikitra ny fanjakana. Lafim-baovao hafa tanteraka ny fivoahany marina no tena tadiavina kanefa izay manana ny maty indray no misy mitory sy voantso eny amin'ny Zandary ho ny fianakavian'ireo efatra midralany niara-ny fitsaram-bahoaka tany lalazana Vohibato afiana Ratsoa ny volana May lasa teo. Manana porofo amin'ny zava-mitranga rehetra izay io ny fanazavana kanefa ilay olana tonga ny famonoana indray no mirehare sy avela ny fitsarana amin'izao. Zavandria Maefa Taiziny. Voantso tetsy amin'ny tobra tsy mandrava androany ny fianakavian'ireo efatra amin'ny rahalahy niara-ny fitsaram-bahoaka tany lalazana Vohibato Fianaratsoa ny 17 May lasa teo. Antony hiady noho ny fanalam-baraka sy ny filazan'izy ireo tamina aina amanjery iray fa nisy olomam-bahoaka voafidy tao Vohibato no nanome baiko ny fokon'olona mono ireo efatra amin'ny rahalahy tao anaty fiara tsy mataho-dalana tamin'ny fotoana io. De natao moa zany hoe nanala baraka ny député hono zahay zany tao resaka tao hoe nanala baraka anazy tamin'ny émission ka zay ny magaganay hoe nanala baraka anazy zay tsy haiko hoe inona ny ambonimbony kokoa amin'ny fanjakana hoe fanalam-baraka ve sa le havanay maty le satria hatramin'izao mbola araky ny émission nataon'ny député tamin'ny Facebook de hoe mbola tsy nahazo convocation izy mbola tsy nahazo fiantsoana izy na tamin'ny tribunal na tamin'ny gendarme na tamin'ny police mbola tsy nisy zay nefa ny zahay resaka émission tamin'ny télé fitenenanay ny marary anay no iatsonanay mazahoanay convocation avy any amin'ny gendarme fitorinanay avy any amin'ny gendarme de gagagaga ihany anay hoe inona zany ny priorité amin'ny fanjakana resaka fanalam-baraka ve sa resaka levon'olona. Diso ainko ny filazana fa efa nandray vola tamin'ny solomam-bahoaka voatonontonona io ireto fianakaviana ireto mba handaminana ny rara ho ihany ny fianakaviana. Tsy laviko aloha fa nisy ny fifampiresana teo amin'ny hoe soi-disant conseiller ny député fa presaka zahay de proposé vola zareo 50 millions de francs hoe zaraina amin'ilay olona telo maty de hoe avelao any io resaka io ohatran'izao zahay moa ny teny hoe tsy resaka vola ny problème anay fa ny fahitana ny marina satria hafa baraka loatra zahay marary loatra anay de mariako eto fa mbola tsy nandray vola anay ary tsy handray vola amin'io affaire io amin'ny député. Anananay porofo avokoa ny zavatra lazainay ho ihany ireto fianakaviana ireto. Ny mahagaga dia izahay indray no mahazo taratasy fitoriana sy fampiantsona fa ilay solomam-bahoaka izay efa nametrahana fitoriana teny amin'ny fitsarana tsy andrenesam-peo ny momba azy. Raitsaivina ny zava-nitranga olona efatra tao anaty fiara tsy mataho-dalana iray no niara-ny fitsaram-bahoaka tany lalazana Vohibato Fianaratsoa ny volana May lasa teo. Maty avokoa ny telo tamin'ireo raha tokoka velona kosa ny iray ary mbola manaraka fitsaboana hatramin'ny androany. Ireto farany izay nampangain'ny fokon'olona ho mpangalatr'olona saingy mbola nanamafy ireto fianakaviana ireto androany fa hitrandraka vato tamina karera iray no tena antondihan'izy ireo tany an-toerana. Fanatanjahantena tombony ho an'ny atleta malagasy hiatrika ny lalao nosy ny fanatontsana izany eto Madagasikara raha ny fanomanana anjerena dia maro ny lesoka hitaka mety ampiba ny vokatra andrasana ho ny mpamakafaka ara-panatanjahantena tafaretsaka tamin'ny Zavandria Maefa sy Taiziny androany.
olana mateti-pitranga ary sedray ny mpilalao ara-panatanjahantena malagasy matetika ny fahatarany fampifondronana sy ny fiomanana ao anatin'ny fotoana maharitra mialoha ny katrohana anatin'ny fifaninanana iraisam-pirenena. Raha ity lalao nosy ity ohatra noresaina dia efa tombotra ny fotoana vao afaka nanao izany fampifondronana izany ny atleta malagasy raha toka efa roa taona mahery no nanomanany amin'izany ireo atleta avy amin'ny firenenkafa izay fanandrana amintsika. Itsika nefa raha natadiditsika tao anatin'ny 3 volana efa bolana teo angambany izay vao anisy ny fampifondronana ireo ekipa nasionaly tsirairay amin'ny taranja tsirairay ary teo ihany koa vao nisy ny fanamafisana ny ara-teknika an'izy ireo tamin'ny alalan'ny hoe fandefasana ireo tany Chine fahatongavan'ny vahiny maromaro teknisianina nanazatra andry zareo midika zany fa atreto aloha tena mbola hita zay hoe faiblesse zay aloha raha eo amin'ny lafiny ara-teknika na dia hita ary ny motivation sy ny moralité andreo bandy ireo sy ireo sportif atsika ireo vonona ny anao zavatra fa any hita ho mety ho lesika kely atsika zany amin'ity lalao nosy zay ho tanterana amin'ity herinandro. Tsy misy fahagagana ny fifaninanana fa tsy maintsy atleta tsara fiomanana no afaka hitondra vokatra tsara. Atombony ahafahan'ireo atletatsika azo medaly maro araka izany ny fampianatranona ity andiany fa 100 ity fa raha ny lafin'ny fanomanana no jerena dia tsy azo antenaina ny azahoana vokatra tsara. So ihany an'le moralité an'le bandy sy le hoe fahavononana sy le hoe eto atoerana le izy antsika mety hanana avantage kokoa zany amin'ny fahazahoana médaille satria manana ampopo be zany reo hoe eto atoerana le izy sainam-pirenena malagasy no arovana anatin'le izy tsy maintsy anao zavatra zany zareo en plus koa mpilalao tanora daholo ny antsika ny ankabetsany amin'ity lalao nosy ity dia any koa zany afaka itenena hoe mety indray raha amin'ny côté iny azo eo amin'ny larana faharoa na mety ho voaloha mihitsy ary tsika any amin'le resaka moralité sy fahavonona ny mpilalao atsika. Raha ny eo amin'ny lafin'ny fotodrafitrasa hiatrehana ny lalao nosy amin'izao andro vitsy tsy hanombohan'ny fifaninanana izao vao mikoropaka itseroa manamboatra ireo tokony efa narenina hatry ela ny tompona andraikitra. Ny zoma faha-efatra amby 20 ny volana aogositra izao moa hanosokafana amin'ny fomba ofisialy etsy amin'ny kanja ny Mbariany Mamasina ny lalao nosy andiany fa 120. Pejiny sosialy fianakaviana folo izay aravatrano teo amin'ny komina Talatamaty no ny fandalovany rivodoza farany teo no notolorany Antokotiko Madagasikara eny antoerana Briky. Atsapa ho ireo tanora ireo fa tsy misy mpiainy vahoaka malagasy ankehitriny ary profity tranga ity teny antoerana nanangorany vaovao Germain Menjanary Simbola havatsara. Efa tamin'ny fotoanan'ny rivodoza farany teo no naharavany trano ireo fianakaviana maromaro tetsy amin'ny komina Talatamaty. Hatramin'izao mena amina trano izay amboarina vonjomaika izy ireo. Raha ho an'ity fianakaviana iray ity izao dia 7 mianaka izy ireo no mipetraka ao amin'ity trano kely ity. Taoriny ny faravan'ny trano, tsy vita ny fanarenana noho ny fahasarotany fahitana izay enti-manana. Dia rehefa tsisy ny antokazo zany tsy afaka ny hanofa trano zay tsy maintsy mipetraka atao ihany zay ty nanovana vonjomaika aloha mipetrahana. Efa elo efa ela volana izy io tamin'ny avorana cyclone farany. So vao hitanay ny hoe nanampy anay zany sy mba hoe mba tonga karakarany fisorana tompoko nataonay. Fisorana tena zay navita soatra mo tena isorana. Tonga nan'olotra Briky ho fanampiana ireo traboina sy ravatrano ny team teny Talatamaty. Fiaraha miasa tamin'ny diaspora na fanana no ny etsika. Tanakavisy havanana ka izay didy marary koa izy ireo. Ka izany no antony anaovana izao etsika izao. Fa izay tokoa mantsy ny antom-pisin'ny fikambanana tsolotony hoe fifampitaizana ho isam-bahoaka le izany hoe le sotoavina malagasy mihitsy zany no aharovantsika amin'ity zao zavatra zao. Raha vao tsy miainga amin'izay sotoavina malagasy zay fifanomezan-tanana zay dia tsisy zavatra anjary tena ny kely ary. Mahalasa saina ny zava-misy ko hiatrany ny fanazavana. Tsy misy mpiatanteraka ny malagasy. Ary tsara vilian-tsaona ny fanjakana sy ny tompona andraikitra. Ary mampalahelo dia misy ireo ambaratongam-pahefana, ambaratonga ny fitondrana mahafantatra satria efa raha ny fitarainan'ny zareo trabona taminay dia hoe efa nandondom-baravarana eraky ny fitondram-panjakana isa-tsokajany fa dia tsisy namaly ny antso na dia ray aza. Dia izay tiako Madagasikara eto amin'ny commune Talatamaty moa izay tarihan'ny président comité Mamrala dia tsy misalasala mihitsy zany tonga dia namaly ny antso ary isorana foana ny diaspora zany izay manohana anay eto Talatamaty. Andalo kiondalana goavana ny firenena nahitsy ny diaspora nanome afatra ho an'ny malagasy
mahalona ny fiainam-pirenena tato anatiny 5 taona izay. Ohatra ray zao hitantsika zao nefa voamaly zay zao ohatra nijery ny EPP ny école ny première publique tena mampalahelo de mampalahelo tena potika tanteraka tsisy pia tsisy mpijery de hoy aho hoe marina fa zay diaspora tsy atao toerana fa ngamba tokony manana anjara briky nefa kosa tsy tokony anjara ny diaspora irery zany fa tsika rehetrarehetra tsika mianakavy manomboka amin'ny fitondram-panjakana tokony ho zay no adidy nefa iaraha malala hoe ina moa zany zavatra mitranga eto amin'ny firenena ka hoavy ty ny fividianana loatra hodikodina ny resaka kiondalana zao de ka mahaiza mifidy daholo mahaiza mifidy zay olona tena vonina tokoa ampandroso Madagasikara. Iantoka ny 5 taona ho avy ny firenena sy ny malagasy tsirairay ny fifidianana ho avy ho atao eto amintsika. Mila fandraisana ndraikitry ny tsirairay ny fanarenana ny firenena. Pejiny finoana pastora misa 503 avy amin'ny fiangonana Luterana manerana Madagasikara no tonga eto Antananarivo manomboka ny 4 septambra izao tapaka mantsy fa ny synodam-paritany Antananarivo no andray ny lasy pastoraly andiany fahatelo isy no izany fitombavaka lehibe izay ataony 10 volana septambra ho avy izao. Germaine Menjanary mbola avatsara. Ny enina ka hatramin'ny 10 volana septambra izao no anatanterana ny lasy pastoraly andiany fahatelo ho an'ny fiangonana Luterana malagasy. Ny synodam-paritany Antananarivo no andray izany ka pastora misa 503 manerana ny sahany FLM no hiatrika ny lasy. Fotoana natokana mba hifampiresana sy ionana ary andrindrana ny asan'ny pastora Luterana ny lasy pastoraly hoy ny fanazavana. Ny lasy pastoraly zany no raha atao amin'ny teny frantsay hoe recentrer zany hoe avondrona ifanakaiky ny fomba fiasan'ny pastora rehetra. Io ny tena zava-dehibe ary mba hifankalala koa satria misy pastorany any amin'ny sodam-paritany hafany tsy mifankalala akory ny hoe reto ny pastora namako. Zava-dehibe zany ary eo anatin'ity lasy pastoraly ity raha nandaminan'ny folobe azy dia tsy voatery ho fampianarana ihany fa tena misy fifandrimbonana fiaraha-milalao azy raha lazaina tsotra ny hoe pastora miara-milalao fa zavatra tsy misy zany hoe pastora mba afaka miara-milalao zany fa mitindray maky ity atao zay iombonana mifankalalana anivozana heriko nefa amin'izany asa pastoraly zany. Efa nisy ny evitrano sy ny toerana mba andraisana ireo pastora tonga hiatrika ity lasy pastoraly ity. Saingina izany aza dia miantso ny kristiana Luterana rehetra ny mpikarakara mba ahy andray vahiny. Misy zany ny evitrano manokana, misy ny trano ny vato sy ny manodidina. Efa nisy fampirarahana samihafa amin'ireo trano samihafa ireo. Ny faniriana zany dia ho tafiditra any amin'ny tokantranon'ny olona tsirairay ireto vahiny reto. Zay tsy tafiditra any dia efa misy trano miandry azy eny vato fa saingy izao ny fileovana folo eto Atsinanana, ny fileovana eto Antananarivo manodidina zany no mandray ny vahiny sy mikarakara azy na dia mipetraka any amin'ilay sita azy izy ireo. Dia ny fileovana no mieritreritra hoe aiza ny kidoro atoriny, ahoana ny amin'ny fikarakarana ny sakafony, ahoana ny amin'ny fandehanana. Zany hoe hiasa mafy ny fileovana eto Antananarivo izarazara handray ireo vahiny ireo ka dia izay ny fanentanana ny hoe sady miasa mafy ny fileovana fa ny tokantrano indrindra koa no entanina mba handray vahiny satria raha mandray vahiny daholo eny isika mianakavy maivana izany 503 izany dia mirary soantsika rehetra ary engany ka mba hopitsihy ny fanahy isika amin'izany fandraisana ny vahiny izany. Fiombonam-bavaka lehibe no atao etsy amin'ny Collegium Antsonjombe ny alahady 10 volana septambra ho an'ny fiangonana Luterana malagasy. Fotoana amaranana ny lasy pastoraly andiany fahatelo. Vaovao mampalahelo misaona ny aso fanaovan-gazety sy ny fianakaviam-beny NBS nodimandry no ny aretina tampoka nahazo azy ny ariva teo ny mpanao gazety ny NBS any Sambava Charlie Odilon tsy aivina fa efa niasa tato amin'ny NBS ny tena nandritra ny taona maro. Izay fianakaviam-beny NBS dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviany manontolo. Izay ny makasika iny vaovao iny fa amaranana ny fampalalam-baovao amin'ny ity anio ity ny maresaka iraisam-pirenena toy ny mahazatra zaza sy ankizy mahery ny roa tapitrisa no mila fanampina ara-tsakafo amin'izao fotoana izao a Niger taorian'ny fanganam-panjakana ny 20 Jolay teo sy ny vokatry ny fampiororoana ataony vondrona jihadista raha ny nambarany UNICEF. Mampananto sarotra ny fanampina nefa ny fikatona ny sistany Niger amin'ireo firenena manakaiky azy. Ravirazafimaina sy Andry Rakotomalala.
maika ny famonjeny ireo zaza sy ankizy ao Niger amin'izao fotoana izao ny UNICEF. Zaza latsaka ny 5 taona manodidina ny 2.5 tapitrisa no ianjadiany tsy fanjarian-tsakafo ary ankizy 3 alina sy 4 isa farafahakeliny no efa ahina ho fatiny anoanana. Mbola hitombo anefa io salanisa io raha ny nambaran'ny UNICEF hatrany vokatry ny fiakaran'ny vidin'entana eny an-toerana sy ny vidanganany vidim-piainana. Manampitrotraka ihany koa ny fahatapahan-jiro miampy ny sazy nomeny CEDEAO izay mbola mampanano sarotra ny fitadiavana isan-tokantrano. Etsy ankilany misedra olana ny tontolon'ny fahasalamana no tsy fampiny toerana hitehirizana fanafody natokana ho an'ny zaza. Nanamafy ny UNICEF fa manampy ireo anaty fahasahiranana ao Niger saingy mihitsika any amin'ny sistany toy ny manakaiky any Benin ankamaroany fanampiana. Miantso ny tompony andraikitra tamin'ny fanonganam-panjakana ny firenena mikambana noho izany mba hanamora ny fidiran'ny fanampiana ny toerana. Anisan'ireo firenena manitra indrindra eto Afrika i Niger saingy mbola tsy maro toerana ara-politika sy ara-toe-karena vokatry ny fanonganam-panjakana ny 20 Jolay teo. Manjaka ny toerana ihany koa nandritra ny taona maro ny fanafiana ataon'ny vondrona jihadista any amin'ny faritra andrefana sy atsimo atsinanana. Tapitra ny fampalalam-baovao mankasitraka fiainanao nanaraka izany hatramin'ny farangy fandarana ahoana marina Global News ary dinika no rainao misesy aorian'izao fampalalam-baovao izao aoriana izay kosa ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe la gravité. Ny sampana fampalalam-baovao tonga kilasy tonga vavy manome fotoananao rampitso amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko.